Misaotra an'Andriamanitra amin'ny fomba manokana isika ariavana malala satria everina ho tompo-pitahiana, ho tompo-pahasoavana no ahafahantsika miaona amin'izao fotoana izao. Nomen'Andriamanitra fiarovana, nomen'Andriamanitra izany fitahiana izany isika ka dera saotra laza voninahitra ny ho azo manokana ary ny fitantanana ihany koa ho antsika tsiraray avy. Pasteur Zacharie Sambany miaraka aminareo amin'ity androany ity ary mirary fitahiana, mirary fahasoavana mandrakariva ho antsika. Iaraka ivavaka ary isika. Ry Andriamanitra tomponay izay tsara indrindra ny an-danitro, diboka falena ny fonay satria nomenao tombonandro miavaka ahafahanay mifandray tanteraka aminao amin'izao fotoana izao. Faly izay satria nomenao izany fahasoavana izany ray malalo. Ka ny dera, ny saotra, ny laza voninahitra no asandratray mba hoanitra manompofina eo anatrehan'ny seza fiandriananao anie ny fisaorana izay asandratray. Amin'ity androany ity dia handray ny lesona sarobidy avy amin'ny teninao izahay, hitrandraka izany mba ho fiainana, hitrandraka izany mba ho toetra hanananay manomboka amin'izao fotoana izao. Ka dia sokafy ary ny fonay, mitoera ao am-ponay ary aoka ho lavorary eo anatrehanay ny fahasoavana izay omenao anay. Ny anaranao Jesosy Kristy. Amen. Ho iaho teo am-poalohany ry havana malala, ny fisaorana dia homena an'Andriamanitra mandrakariva. Ary rehefa mandray izany fahatsapantena izany isika, dia azo antoka fa ilay fahamasinantoetra ny lanitra ihany koa dia homeny ny tsiraray avy izay mankatelina izany fiombonan-toetra mamy izay omen'Andriamanitra izany. Amin'ity androany ity isika dia handray leso tsarobidy nampifantohana ny lohateny manao hoe Stefana mamiratra. Stefana mamiratra. Iza moa ny tsy mahalala Stefana amintsika moa? Rehefa mpamadika ny tenin'Andriamanitra isika, mpanadiady, mamadibadika ny Baiboly, dia mahatsikaritra ny toetra mampiavaka nyity mpanompon'Andriamanitra ity. Miavaka izy satria ny aina tao anatin'ny fiainam-pinoana, fiainana feno fahatanjahana. Ilay herin'Andriamanitra mihitsy no natafy azy tamin'ny fotoana izay novelomany ary mahagaga aza fa nisy voambolana anankiray tsikaritra ao amin'ny soratra masina entina ilazana fa ny toetra sy ny endrika izay nahitan'ny vahoaka nyity Stefana ity rehefa nilomano tanteraka tamin'ny fahamasinana izay niarahany tamin'Andriamanitra, dia nahitana fa misy fiombona toetra mampiavaka ny tena zanak'Andriamanitra amin'ny hoe olon-tsotra ny Baiboly. Zao mantsy ny fanambarana amin'ny asan'ny apôstôly toko 4 ka ny 15. Asan'ny apôstôly toko 4 ka ny 15. Ovakitsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, ry havana malala. Ary Stefana feno fahasoavana, feno hery, dia nanao fahagagana sy fahamantarana lehibe teo amin'ny vahoaka, fa ny sasany avy amin'ny sinagoga atao hoe sinagogan'ny Libertina sy ny sinagogan'ny Kireniana sy ny Aleksandriana mba amin'izay avy any Kilikisy Azia, dia nitsangana ka niady hevitra tamin'ny Stefana. Fotoana manokana izay nanehoan'Andriamanitra ny maha izy azy tamin'ny alalan'ity mpanompony ity ry havana malala, ny fotoana izay nampisy manokana any Stefana.
io ampiandohan'ny teny aza dia faritany manao hoe Stefana feno fahasoavana sy feno hery. Amin'ny vanandro ankehitriny ity hoe hery ambara eto ity tsy ilay hery izay anananao, manana hery matanjaka ka afaka mibata vary amin'ny kitapo ianao, na hoe afaka miazakazaka ao anatin'ny kilometera maro ianao, na koa mety hoe afaka maneho ny ahatanjahana amin'ny olona tsiraray avy. Teo amin'ny fiainana dia nisy fifaninanana mitarika fiara anisan'ny mavesatra indrindra eo amin'ny lalambe goudron, dia asiana kofehy amin'ilay fiara, dia rohizana amin'ny valahan'ny olona anankiray, lehilahy matanjaka anankiray. Ireo lehilahy ireo no hifaninana amin'ny alalan'izay tanjaka ananany, ka ireto fiara ireto, na hoe ity fiara ity dia tsy asiana vitesy fa azo atosika tsara, ka rehefa manomboka ny fifaninanana isa, roa, telo, manomboka amin'ny fifaninanana dia manomboka mitarika izany olona izany, ary isaina ny segondra sy ny minitra ahafahany mitarika an'ity fiara ity ao anatin'ny elanelana toerana asa voafaritra ho 100 metatra na mihoatra kelin'izany, dia mifaninana eo ny vatan-dehilahy rehetra, ary magaga fa olona be dia be ny manatrika any izany toe-javatra izany mba hanamporofona fa manana hery miavaka ireto lehilahy ireto. Ry havana malala, tsy ity fahatanjahana ity no resahana rehefa miresaka tanjam-pinoana isika, fa hery anankiray izay iombonany lanitra sy iombonany olona anankiray amin'Andriamanitra. Ahitana fa na izao tontolo izao ary torakovitra manoloana ny tanjaka sy ny fahefana ananan'izany olona izany. Ary vokatr'izany eo amin'ny 15 efa nivakitsika teo ny hoe ny sasany avy ao amin'ny sinagoga atao hoe sinagogan'ny libertina, ny kireniana, ny alexandriana, ny azia, dia nitsangana hiady hevitra amin'ny Stefana. Ry havana malala, rehefa omen'Andriamanitra isika, omen'Andriamanitra an'izany hery miavaka izany, dia be ny vory manodidina mba hitsapa ny hery manokana izay omen'Andriamanitra an'izany lehilahy izany. Tsy nitsangamenatra ny lehilahy tamin'ity fotoana ity, ilay Stefana zanak'Andriamanitra, ilay Stefana nandray hery avy amin'Andriamanitra, ilay Stefana olo miavaka izay tian'Andriamanitra ihany koa mba ho isan'ny Stefana ianao, olo miavaka ary tsy ametraka antsika ho hitoetoepona izao tontolo izao amin'ny fahitana fa zanak'Andriamanitra isika. Io indrindra no nanosika ny Stefana mba iray tanteraka amin'ny fomba ny lanitra, fa iza moa izy amin'ny maha-olombelona azy hanana hery hoentina hisetrana ny toe-javatra. Eo amin'ny 15 ry havana malala, dia izao no vakiny 15 fa tsy nahatohitra ny fahendrena sy ny fanahy izay nitenena n'izy ireo. Ry fiangonana malala, ireo izay manana an'Andriamanitra, ireo izay manana an'Andriamanitra ho tokony, ireo izay manana fa lay Andriamanitra no Andriamanitry ny lanitra, io no hitompona, io no hiainana, io no manome tanjaka, io no manome hery, ka na maro aza ireo manodidina azy miezaka ny hitsapa ny vaika an'izany fahefana izany, dia tsy matahotra ny lehilahy, nitsangana izy ary naneo ihany koa ny maha izy an'Andriamanitra. Ry fiangonana malala, amin'izao vaninandro izao mampiotakotaka ny toe-javatra, satria mety hihevitra ho manana ny maha izy an'Andriamanitra isika, mety eritreritra fa amiko ny fahefan'Andriamanitra, mety eritreritra ihany koa fa izao matoa mavita an'izao na izatsy dia noho ny fahasoavan'Andriamanitra. Fa i Satana dia miezaka mihitsy hamongotra ary hamotika tanteraka izany fahefana omen'Andriamanitra izany. Eo amin'ny 15 ry havana malala,
dia tiako ny manohy ny fampanantenana izay nomen'Andriamanitra. Ary nisy olona nomeny vava hanao hoe efa renay fa ny teny ratsy an'Andriamanitra sy mosesy ity lehilahy ity. Ry fiangonana malala mampiotakotaka ny toejavatra. Fa raha sanatria mahita irika itenenandratsy ny fahasoavan'Andriamanitra izay ho ao aminao izao tontolo izao, dia potika ny fahasoavan'Andriamanitra, potika ny fahamarinan'Andriamanitra, potika ny fahamasinan'Andriamanitra. Fa ireto olona ireto rehefa nahita ny Stefana fa miasa ao anatin'ny hery manokana, miasa ao anatin'ny fahasoavana manokana, zany hoe misy fahefana zay tsy azo hodikaina mihitsy ho resen-dahatra avy amin'ity Stefana ity. Izay indrindra no nitsanganan'izy ireo niezaka nanohitra, kanefa ny 140 dia mibaribary hitam-poko hitam-pirenena fa tsy naleo ny fahefana nanana ity Stefana ity. Amin'ny 140 aza dia porofony mihitsy fa misy olona nirahana hanendrikendrika fa miteny ratsy an'Andriamanitra i Stefana. Ry havana malala, amin'ity androany ity raha miona eto isika, dia tiako mba ho tomefy ny fahasoavana ianao. Ilay hery marefo, ilay hery tsy toa inona akory aza, ilay hery toa zara fahery. Raha ny marina indrindra dia fahalemena sy fahosana ny amintsika zanak'olombelona, satria nandalo ity izao tontolo izao izay nandalo fahotana isika. Kanefa manoloana an'izany rehefa misafidy ny olona anankiray, misafidy an'i Jesosy Kristy ilay zanak'Andriamanitra, misafidy ny ara-dia amin'Andriamanitra, misafidy ny metraka ny dia-tongotra hifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra, dia azo antoka fa izany lalana izany no homen'Andriamanitra hitari-dalana antsika eo amin'ny fiainana. Eo amin'ny 110 havana malala dia tiako ny mametraka an'ity hafatra ity, satria io no nampiavaka ny Stefana tamin'izany fotoana izany. Ary izay rehetra nipetraka teo aminy niaraka tamin'ny Sinedriona, raha nandinika ny Stefana dia nahita ny tarehiny tahaka ny tarehin'anjely. Io indrindra no tiako afantoko amintsika amin'ity fotoana ity ry havana malala. Ireo mpikaroka manam-pahaizana tamin'ny fotoana Andro, rehefa mametraka fahazavana, zany hoe izy ireo namorona an'ireny karazana ampola mirehitra ireny, dia misy karazana fahazavana roa rakely indrindra no nodininy teny am-boalohany, dia izao ny fahazavana mamiratra sy ny fahazavana mahafahazavana tsotra fotsiny. Zany hoe rehefa mbola voa somampisamby ny andro amin'ny maraina iny zany, dia misy ny fahazavana saingy fahazavana mbola tsy mamiratra, zany hoe ahafahana mijery ny lalana, ahafahana mandeha eto sy eroa. Fa rehefa asiana kosa ny fahazavana mamiratra dia izao anaporofo fa mihoatra ny fahazavana no asehon'ity fahazavana mamiratra ity. Ka ilay teny hoe mamiratra no tiana asongadina amin'izao fotoana izao, rehefa misy ny atao hoe mamiratra dia mihoatra na mitovy amin'ny endriky ny famirapiratany masoandro ny asehony. Ny boky anankiray izay nametraka ny hoe manahoana ny fahazavan'ny fahamasinana, fahazavan'ny fahamarinana, fahazavan'ny anjely, izany hoe ny endrika isehon'ny anjely. Nisy fotoana anankiray niarahan'i Jehovah-Andriamanitra tamin'ny Mosesy tany an-tendrombohitra tamin'izay fotoana izay, rehefa niresaka tamin'Andriamanitra nandritry ny 40 andro ity mpanompon'Andriamanitra ity, dia izao rehefa nivoaka avy any izy nandeha izotra amin'ny lalana anankiray hanatona ny fireneny, nitondra n'ilay didy 10 teny an-tanany, dia hita fa namirapiratra i Mosesy. Io toetra io ry havana malala dia toetra izay omen'Andriamanitra ho an'izay manaraka azy ihany koa. Rehefa omen'Andriamanitra ny hery sy ny fahefana ho an'ny mpanompony amin'izay safidy hizoro antsika ry havana malala, dia azo antoka fa atafin'Andriamanitra an'izany famirapiratana izany hitovianao ihany koa amin'ny vahoakan'Andriamanitra raha ho avy Jesosy Kristy amin'ny alalan'ilay famirapiratana izay miavaka indrindra, dia hamirapiratra ny endrika izany olona izany, toy ny endrika anjely, endrika tsy manam-paharoa,
ireto vahoaka ireto rehefa niadihevitra tamin'ny Stefana, rehefa ny lofo amotika nyty Stefana ity anapempo azy amin'ny toe-javatra zay izorany, kanefa tsy naleo azy satria Andriamanitra nomba azy, dia nahita ny endriky Stefana naraka ny 1:15 manao hoe nahita ny tareny tahaka ny tareny anjely. Ry havana malala amin'ity androany ity ary dia tiako ny hanentana antsika tsiraray avy fa manana tombontsoa manokana ny vahoakan'Andriamanitra, ny safidy ataontsika mba izotra amin'ny lalana mety, lalana tsara, ny amin'ny fanoanana ny asan'Andriamanitra, hitovy amin'Andriamanitra, ny tena endrika Andriamanitra, ny maha izy antsika eto an-tany amin'ny maha olombelona izay maharifo antsika, dia efa azon'Andriamanitra omena ny hery tsy manampetra amin'ny alalan'izany hery sy fahefana ananan'ny anjely na ananan'ny vahoakan'Andriamanitra. Raha ho avy amin'ny fiainana mandrakizay Jesosy Kristy, dia izaho sy ianao ihany koa omen'Andriamanitra n'izany toetra izany, dia toetra handova ny fiainana mandrakizay ompon'ny lanitra manomboka hatreo. Ny fahasoavan'Andriamanitra, ny fitahian'Andriamanitra ary ny hery rehetra izay omen'Andriamanitra ho antsika vaninandro ankehitriny anie, dia ho tojo ihany koa ao aminao, ao amin'izay liana hanaraka an'Andriamanitra manomboka amin'izao fotoana izao. Ilay Andriamanitra fahasoavana ny hitsimbina sy hitantana antsika mianakavy. Hiaraka hivavaka ary isika. Ry tompo avoa indrindra sy masina indrindra ny an-danitro, misaotra anao zahay satria nomenao torolalana ny amin'ny fahalalana lalina ny teninao. Niarahanay ny aiky ry ray tsara indrindra ny an-danitra fa mila anao izahay. Hanananay toetra matanjaka, toetra mateidera, toetra izay tsy hananana izao tontolo izao, fa toetra miavaka izoranay amin'ny lalam-pamonjena hanatonanay amin'ny fahafenony izany fahamendrehanao. Kasio manokana amin'ny alalan'ny fahasoavanao Tompo, ny fony izay rehetra nanaraka ity fandaharana ity, ka handraisany anjara ihany koa ny amin'ny toetra manokana izay nananan'i Stefana. Mety eza homba ny tsy salama, mety eza homba ireo izay manana olana, vahao amin'ny antsipirindray malalo ny olam-piainana izany olona izany. Ka dia ho feno mitafitafy ny fahafenon'ny fahasoavanao. Andriamanitro, homba anay ianao amin'ny anaranao Jesosy Kristy. Amen.